eto amin'ny tena vaovao eto Behoririka tsika izao misy fihetsiketsehana ataonareo mpivarotra eto saika anontany zany hoe ny fikambana mpivarotra avaiza moa zany zao no manao le fihetsiketsehana ary inona ny antony le fihetsiketsehana? Fihetsiketsehana zany dia resaka plasy zay eo fikambana mpivarotra mba bildinina zay misy karazany anankitelo ireo bildinina dia Behoririka dia tsy mahazo plasy sasany ireny. Dia ahoana ny eritreretareo amin'le fanambarany fikambanan'ny tsenan'ny Boasara hoe zareo zany tsy manaiky amin'le hanomezana toerana anareo eto amin'ity toerana ity fa hoe zareo no tokony na hiverina eny amin'ny esplanade Analakely sy ny Tahala-Rarihasina fa tsy anareo le taty amin'ny bildinina zany no hoe omena an'le toerana. Le fanambarana malinika aloha izy efa manana plasy reto nge mpivarotra amoron-dalana tsy ara-dalàna dia aleo kosa mbo anaraka ny ara-dalàna mbo omena plasy ohatran' izao le olona tsy ara-dalàna. Dia misy nareo zany raha azoko tsara fikambanana avy ao anatin'ny tena Boasara? Le tena amoron-dalàna zay dia nakambana ho plasy ray ety zany mbo anaraka le ara-dalàna konkoa. Dia hono amin'ny resaka an'izay le ara-dalàna zay dia zareo zany miteny hoe izy avy eny amin'ny esplanade ny solona nakao amin'ny Boasara ka raha misy fanomezana tsena ozy izy ho an'ny mpivarotra indray aty aoriana hipetraka eny amin'ny esplanade dia tokony zareo ny voalohan-daharana fa nareo indray zany hoe angatahany hiverina hiditra ao anatin'ny Boasara ary raha zay zao ary raha zay fanapahakevitra raisina manao zany ny tiany dialoanay ary dia izy indray mivoaka any amin'ny esplanade rehefa zany ny tiany. Tsy mampaninona anareo zany raha zay ny fanapahakevitra raisina? Zanay ary ao amin'ny Boasara raha miseko io ary nefa zany mahavatana ny olona nge adalàna indray ny anazy raha mihoatra an'izany kosako. Ia, misaotra betsaka anao.